Tiasikasa ty moa zany dia tafiditra ao anatin'ny programa nasan'ny CENI eo amin'ny fanatsarana ny ataontsika hoe ny fitantanana ny listimy PIFID ka miompana indrindra amin'ny famadiana ny fitantanana n'ireo ataontsika hoe base de données ny fichier électoral zany amin'ny logiciel Oracle ka noho izay fanovana eo anivon'ny CENI izay dia tsy maintsy ilaina zany ny fanofanana sy fanomezana traikefa vaovao anireo le teknisianina mpikirakirana zany listy fifidianana zany any fotony dia natsoina eto zany ireo le ataontsika hoe lehibe ny CID na ny centre informatique de district sy ny CIR centre informatique de régional manerana ny fahatanana Antananarivo miampy amin'ny faritry Melaky sy Menabe mba homena an'izay traikefa vaovao. Ny fiatraikany aloha dia ataontsika hoe voalohany indrindra aloha zany le Oracle dia logiciel efa ampiasaina sehatra maro maneran-tany dia manaraka an'izay teknôlôjia vaovao zay zany tsika satria io zany dia tena mahazaka ataontsika hoe base de données mavesatra dia mavesatra satria efa manomboka mitombo ny isan'ny PIFID eto amintsika ary eo ihany koa ny fikirakirana n'ireo le base de données hafa dia heverina hoe zava-dehibe zay. Ny faharoa eo amin'ny lafin'ny sécurité dia azo antoka kokoa zany ny base de données apetraka ao anatin'io logiciel Oracle io. Midika zany zany dia ampitombo kokoa ny fitokisan'ny mpiantsehatra amin'ny raha mifidianana ny listy fifidianana izao fivadiantsika makany amin'ny logiciel Oracle zao amin'ny fikirakarana ny listy fifidianana. Dia rehefa nataon'zareo zany nataontsika hoe toronkevitra sy ny fanadiadiana isan-karazany dia heverina fa anisan'ny logiciel anankiray azo antoka io Oracle io. Zay no nahatonga ny CENI nanapa-kevitra zany hoe aleo ary ao ampiasaina ny logiciel ao ampiasaina ao anatiny zany hoe fikirakirana ny raha isan'anatiny rehetra ao anatiny dia heverina ihany koa zany fa isika malagasy amin'izay no anao azy fa io zany karazana ataontsika hoe le serveur lehibe anankiray asiana le base de données ny fikirakirana azy dia teknisianina malagasy ny karakara azy. Le hoe données hoe miakatra nisy mifidy ange amin'izao fotoana izao tsika efa mihoatra ny 8 tapitrisa nisan'ny fiditsika eto Madagasikara dia raha ataontsika hoe zany manao ezaka tsika amin'ny ny fanentanana ny olona ary tena nao ezaka goavantsika zao amin'ity manomboka amin'ity taona ity amin'ny fanentanana ny olona hisoratra anarana ao anatin'ny listy mpifidianana dia manao vinavina ao ny CENI zany hoe projection zany ny CENI io mametraka tanjona izy fa tsy hoe afaka hoe terena akory izy matanjona zany izy hoe mety hoany amin'ny 10 tapitrisa any no PIFID andray anjara amin'ny fifidianana any amin'ny taona 2012 sy 2014 dia izay fahabetsahan'ny PIFID zay zany mahatonga ny CENI hoe aleo dia nizao dia mametraka n'ity le Oracle ity tsika mba ahafahana hitantanana araka ny tokony ho izy an'ireo PIFID ireo. Faharoa manarakaraka zay rehefa mametraka n'le système informatique ohatran'io moa zany tsika dia tsy mieritreritra n'le hoe 2 taona na 3 taona fotsiny fa mieritreritra ihany koa tsika an'le 10 taona 12 taona any aloha dia heverina zany hoe tsy hiova intsony ny système tsika amin'izay le période à long terme zay.